enisaochanao jeso malalo chachizao fotona mamizao yanaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Falomerabantsika tsirairay avindray amin'ity fotoana izay ianarantsika ny lesona ho an'ny tanora zokiny ity am-piandohana dia mirary ny soa indrindra ho anao izay manaraka izao fianarana ny lesona izao. Dia alohan'ny hidirantsika amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao tompo-taona indray fa anay mandika ny teninao. Misaotra anao ihany koa anao izay miay anay manokana ary mamaly ny vavaka izay asandratra eo aminao eto izay ankehitriny amin'ny fahalemena sy tsy fahatomombananay. Amindrafo aminay mamelany elokay tao mi amin'ny alalan'ny fanainao masina izay andray tsara ny toromarika avy aminao ahafantaranay mandrakariva ny sitraponao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe manana solika fitaiza. Manana solika fitaiza. Fitambaran'ny finoana sy ny asa ny fiainan'ireo mpino adventista voalohany. Noho ny tsy tonga tamin'ny lohataonan'ny 1844 araka ny nantenainy i Jesosy dia lalina sy mangidy ny fahadisom-panantenana izy ireo. Manasongadina manokana ny mahazava-dehibe ny fiomanan'ny isam-batan'olona ho amin'ny fiavian'i Kristy manko ny Mateo 5:20. Aseho amin'ny andiny fahatelo sy ny fahaefatra ny fahasamihafana eo amin'ireo vehivavy karazany roa ireo. Ny endro nitondra solika fitaiza fa ny adala kosa tsy nitondra. Maneho ny fanahy masina ny solika na adiloilo izay tsy nananan'ireo Virjiny adala teo amin'ny fiainany. Nanana fahalalana ny fahamarinana ara-baiboly tokoa izy ireo ary nanana ny endrika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra saingy tamin'ny farany dia hita fa tsy ampy raha izany fotsiny no ananana. Faharoa amin'ny fanoharana efatra nataon'i Jesosy eo amin'ny Mateo 4:20 dia io fanoharana io samy maneho sokajin'olona roa amin'ny fiangonana izy efatra. Ny telo voalohany dia ahitana fiamoram-potoana lehibe izay misedra ny toetrandreo izay miandry na tonga ny maro isalasala ny amin'ny teny fikasan'ny fiavian'i Kristy izany. Maro nandao ny finoana aseho amin'ireo fanoharan'ireo fa izay mifikitra ampahatokiana amin'ny teny fikasan'i Jesosy dia tsy mba ho diso fanantenana amin'ny farany. Anisan'ny mahaliana ao amin'ity fanoharana ity koa ny mahita fa samy rendrihana avy ao amin'ny andiny 15 zany na ny Virjiny enjy na ny adala mandra-pahatonga ny mamaton'alina. Ny aizina ara-panahy mameno an'izao tontolo izao amin'ny andro farany no hevitry ny mamaton'alina. Ny fotoana maizina indrindra amin'ny tantaran'ity tany ity maneho ny fiangonana matory amin'ny fotoana farany mialohan'ny fiverenan'i Jesosy ireo Virjiny rehetra izay rendrehana. Rehefa nofoazin'ny antso mba hitsena amin'ny mpampiakatra izy ireo dia tonga saina fa mila manamboatra ny fanala mba hirehitra tsara indray izany. Indrisy fa tsy azo natao ny nizaran'ny solika fitaiza tamin'ny ora sarotra io satria izay ampy ho an'ny tenany ihany no nananan'ireo endry tara loatra ny fiomanana rehefa tonga ny tampoka. Ny fotoan-tsarotra dia
nampiariary fotsiny zay tsy nananan'izy ireo nandritran'izay fotoana ely zay. Ny fomanantsika kehitriny no mamaritra zay ataontsika ihany koa rehefa tonga ny fotoan-tsarotra. Engane mba tsy ho tahaka an'ireo Virginia adaly isika fa ho vonina mandrakariva ny amin'ny fiverenan'i Jesosy, mba hitaona ihany koa an'ireo zay namana zay varimbariana mba hijoro mandrakariva ary hiomana fa efa tomotra tokoa ny andro. Amen. Ry Rainay Masina tsara indrindra, mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izahay mba foazy ny fanahinao masina hatrany ka tsy hatory ara-panahy fa ho vonina tahaka ny rapitso ny hitsenanao eny amin'ny raholanitra, hiomana mandrakariva ny amin'izany satria tsy fantatray ny fahatomotra tokoa ny andro, tsy fantatray fa mety anio ihany no ora sy andro farany ananana ihany koa, ka aokana izay mba haharitra amin'ny finoananao sy ny fiarahana sy ny fijoroana mandrakariva amin'ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.